raha batopo klasy tomboko vavy no atolotra anareo any tokantrano manaraka ny fandaharana izay vokarin'ny SIOKA eto amin'ny marje fenina amby zato. Ny fandaharana POLITIS moa no iaraka aminareo Andriamatoa Niaina avy ao amin'ny firaisamonim-pirenena sy ny tena Kosony hafanomezantsoa no anolotra izao fandaharana izao. Miarabanao Andriamatoa Niaina. Miarabanao Sonia ary faly miara-miasa aminao anatin'ity fandaharana POLITIS ty. Ny anio moa zany ny fandaharana voalohany amin'ny fandaharana POLITIS de manana vahiny sika Andriamatoa Fetison ANDRIANIRINA. Miarabanao tompoko de misaotra sahady namaly ny antso tonga soa eto amin'ny SIOKA. Miaraba ny mpanaraka an'izao fandaharana SIOKA mitondra ny anarana hoe POLITIS izao zany a voalohany tokoa zany izy tika de zay no antony hoe iarabana. Miaraba anareo mianadahy koa amin'ny ary misaotra ny amin'ny fandraisana. Ao anatiny hoe izay POLITIS zay resakitsika makasika ny tontolon'ny politika. Andriamatoa Fetison moa de Filohan'ny antoko RDS na roso amin'ny demokrasia sosialy. Ety ampandohana de tsara ngamba mampafantatra inona ny tanjonao ao anatin'izay fanaovana politika izay. Raha ohatra ka iverenana ny tantara mety ho lava be fa ny araky ny teny zay moa hoe resaka fanaovana politika dia ijerena ny antony sy ny fomba entina ampandrosoana ny mpiarabelona. Zay ny tena tanjona voalohany. Ary amin'izay hoe mijery sy mametraka ny rafitra ny laminasa rehetra ampandrosoana ny malagasy zay sy ny firenena Madagasikara dia manana vina manokana raha zay ato amin'ny roso amin'ny demokrasia sosialy. Araka n'izay anaran'izay hoe demokrasia sosialy zany hoe mitsinjo ny rariny sy ny hitsiny zay. Mitsinjo n'ilay antsoina hoe rariny eo amin'ny fiarahamonina. Mitsinjo amin'ilay hitsiny amin'ny fametrahana ny rafitra tsara tantana ary miady izay ny amin'ny anjakan'ny demokrasia eto Madagasikara. Andriamatoa Fetison, marina fa bitsaka ny tantara ary ny fiainana andalovanao na ny ara-tontolo ara-tsosialy na ny tontolo ara-politika ary isan'ny nafantaran'ny olonanao zany no natompona andraikitra anao tao anatin'ny antoko tiako Madagasikara. Inona no andeha tokena napahanao hevitra hoe handeha manokana ao anatin'ilay RDS amin'ny tontolo fanaovana ara-politika zany sy nanapahanao hevitra hoe tarika an'ity antoko politika misy anao amin'izao ty. Tiako be mihitsy ilay fametrahanao an'ilay fanontaniana satria ahafahan'ny mpanaraka antsika tokoa hoe ny fanaovana politika tokoa ve dia fitediavana tombotsoa manokana ho an'ny tena satria raha jerena tokoa hoe inona ny antony ny dirana atao anatin'ny antoko politika ka naninona niditra atao amin'ny antoko tim dia rehefa tsy nahita ravina varatra ve tao amin'ny antoko tim dia lasa miazakazaka mitady tany malemy amorona mpangady mba hitadiavana le tombotsoa manokana. Sanatria de sanatria ho an'ny tenako manokana satria misy antony natonga ny tena namorona ny antoko roso amin'ny demokrasia sosialy. Voalohany aloha dia izaho dia tsy nanana andraikitra manokana teo amin'ny fitantanana ny firenena tao amin'ny antoko tim fa ataoko hoe raha ohatra ka resaka ny atombohany nanaovana ny politika no resahana vetivety fotsiny dia ny amin'ny hoe ny tenako de mpandrarà ary nanomboka tamin'ny taona 2010 nitohy taty amin'ny taona 2010 dia nahita olana foana ny amin'ny fandrarana. Teo zany lay tsy filamina ny tany sy ny firenena ka tsy ahafahana mametraka laminasa maharitra ahafahana mitady tokoa nle zany hoe fampandrosoana zany eny anivon'ilay ataontsika hoe fandrarana. De rehefa teraka reny olana tamin'ny 2010 reny de namafisina indray tamin'ny taona 2010 dia nisy fiatraikany betsaka teo amin'ny orinasa zany.
teo no nanapahana hevitra hoe tsy mety intsony raha ohatra ka tsy milamina ny tany sy ny firenena fa isy korotana foana kanefa anisan'ny zavatra anankiray zay mampitombo ny arikarena eto Madagasikara na amin'ny firenena rehetra dia ny firoborobony ny sehatra tsy miakina ka rehefa tsy misy ny ataontsika hoe laminasa na ny rafitra mampandrosony zany sehatra tsy miakina zany ary tafiditra ao anatin'izany ny sehatra politika ary manana andraikitra goavina tamin'izany dia tsy hisy mihitsiny zany ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena teo no nanomboana ny fitsirian'ny hevitra hoe so de tokony anao politika tokoa amin'izay zany de izay no natonga lany satria natolotry ny antoko tim tsy mpikambana tim ny tenako fa tamin'ny taona 2024 nisy ny fifidianana zay osolo tena paritra teto Madagasikara dia natolotry ny tim mantenako ary lany somatsara ny antony moa de tamin'ireny raha ohatra ka averiko kely le tantara ny fito sy 2024 nisy ny fifidianana zay oben'ny tanàna teto Antananarivo dia lany ny mpandraraha Andry Rajoelina tamin'ireny fotoan'ireny raha natoka nanolotra tokoa mpanao politika ny antoko tim de mety zay no natonga ny antoko tim manontady hoe aiza misy mpandraraha tamin'izany fotoan'izany tena mbola tanora de hoe tanora kanefa koa ao anatin'ny sehitry ny fandrarana de natolotra ry zareo ny tena dia zay no natonga hoe tafaray zany ty sy ny manina dia nyroso tamin'izany fifidianana zany kanefa kosa moa tateoriana nisy an'ireny tena hoe olana ara-politika teto Madagasikara taona 2020 nandrapatonga ny taona 2010 2020 dia nisy ny zavatra maro ny tranga ary ny tenako no lehibe ny mpanohatra tamin'ny taona 2020 nandrapatonga ny 2020 teto Madagasikara niaraka tamin'ireo zay filoha teo aloha de ny filoha Didier Ratsiraka ny filoha Safelbera ary mazava ho azy moa za zany niaraka tamin'ny tim dia ny filoha Marc Ravalomanana dia ireo zany no tamin'le fitadiavana le vahaolana ka nefa kosa nisy an'ireny etraketraka ataoko etraketraka mihitsy le satria matomo nisy ny fakana ny fahefana ivelan'ny rafitra demokratika nataony nitarika andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoan'izany de nidikan'izany hoe tokony hanova amin'ny zavatra tsara kanefa le fanovana amin'ny zavatra tsara nisy ny famezana petatoko ny amin'ny hoe andeha metraka lalam-pandrorenana vaovao tamin'ny 2020 de njoro ny tenako nanohatra an'izany hoe tsy mbola fotoana an'izao satria tsy araky ny eritreretana hoe tokony ifampiresahana ifanakalozana hijerena hoe inona ny tena fototry ny olana ara-politika sy ara-tsosialy teto Madagasikara kinanjo moa dia fanagadrana zafady no nahazo ny tenako ary de nanomboka ny volana novambra 2020 mandrapatonga ny volana febroary 2020 ny tenako voatazona tany ary tsy afaka nanao fampelezan-kevitra ny amin'ny tsy tokony nijoroany zany andehanan'izany fitsapapekevy-bahoaka zany tamin'ny taona 2020 mandeha ny tantara rehefa nivoaka ny fonja ny tena dia mazava ho azy ny toy ny tolona rehefa nytoy ny tolona kanefa kosa ny tenako nitarika ny atao hoe ankolafokely Ravalomanana tamin'izany fotoan'izany ny tena moa ny giaja de mazava ho azy tsy maintsy nisy ny mpitarika vaovao teo amin'izany ankolafokely zany de nytoy ny asa ary ny tena dia njoro ny amin'ny hoe tsy atao zay anakorotana hitantavana ny vahaolana ary no natao kinanjo moa de nyroso tamin'izany ihany de zay teo no nametrahako an'ilay antsoina hoe pede brave zany hoe mbola tao anatin'ny saina foana zany ahoana ny fikatrahana sy ny fitadiavana zay mety ilaminana sy voano anatin'izao tamin'izany fotoan'izany olana politika zany de taoriana ny reny rehetrarehetra reny zany mazava ho azy nisy ny angambany hoe tsy mampaninina am'izao vo avoakako zany zavatra zany fa tamin'izany fotoan'izany tsy nahasany teny ny antony de tsotra tompona andraikitra ny teny ary matsiaro ho tompona andraikitra ka raha ohatra ka misy ny ady atrehina raha ampiseho ny ivelany ny tokantrano ao anatiny de manjary mahakely hery ny tolona zay atrehina de zay ny antony hoe tsy fambary zany ka ankehitriny moa efa miverina am'lony ny tanantara ny firenena tsy mampanenina miteny hoe natao zay nanolihina ny tena niala tao amin'ny tim zay ny antony voalohany zany hoe rehefa niala tao amin'ny tim ny tena koa
tsy hoe niala nanao antaratasy na satria na nidirina tao amin'ny tia mary tamin'izany fotoana izany tsy nisy ny fepetra hoe tia ny taratasy ny siniavina fampikambana tsy mbola nahita ianareo hoe tia ny karatra mampikambana tima ny Fetison ANDRIANIRINA fa zao kosa ny ady ny amin'ny hoe Andriamatoa Marika Ravalomanana no filoha ara-dalàna zay mbola tsy nanapitra ny fepitoana iasany dia izay ny antony joroana miaro an'izay zavatra zay zany hoe miaro ny ara-dalàna zay ny tena le izy ka taty aoriana dia nanjary lasa nanoya le izy ka raha ny foto-kevitra ny joroana dia hoe miaro ny ara-dalàna sy miaro ny zavatra zay mety tokony isiny ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena dia zay ny antony namoronana ny antoko RDS. Sotranao amin'izay satria zava-dehibe zay re verina hoe manazava amin'izay ny olona mantsy ny mahay anao anao sy ny atoko RDS amin'ny ankapobeny mihitsy zay fanamariana zay. Ie raha ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao nanomboka ny volana avrily iny zany hoe nafampana ny resaka hoe tsy azo atao ny mamory olona kalamanjana araka ilay note navoaka ny ministeran'ny ati-tany izay miteraka resabe. Ahoana indray ny hevitrao mahakasika an'izay mampanao politika ianao ao anatin'izay hoe demokrasia zay? Raha ny rariny sy nitsiny satria izay moa ny tadiavintsika dia tsy mitombona ilay fanometrahana ny hoe tsy misy ny fahazahoana maneho hevitra ao anatin'izao fotoana mialohan'ny fifidianan'izao raha tahinika ny eo anivo ny fitondrana afaka manatanteraka an'izany ary tsy miafina akory manatanteraka an'izany. Zay ny tena mampalahelo eto amin'ny tany sy ny firenena manjary mampieritreritra hoe naninona no niditra kizo ny firenena tamin'ny taona 2004 satria noheverina ono hoe nisy ny tsy fanajana ny demokrasia, nisy ny tsy fanajana ny tanotandalàna, nisy ny tsy fitadiavana n'izay tena mety ho tombontsoa ny vahoaka malagasy. Ka raha ohatra ka izay no nijoroana tamin'ny taona 2004 nanonganana n'izay rafitra nisy teto voafidin'ny vahoaka malagasy maninona ty amin'ny taona 2022 reo olona zay eo amin'izany fitondrana zany tamin'izany fotoana zany no miova dia manao indray an'ilay zavatra zay nitononony fa tsy nety tamin'izany fotoana zany. Ka raha manontany ianao ramatoa kely Soniany amin'ny hoe minona ny fomba ahitanao sy ny fomba fijery dia izay atao amin'ny RDS dia manameloka tanteraka an'izany fihetsika izany satria tsy ahafahany tsirairay tsy fiomanany iza na izy io tsy ahafahany tsirairay maneho ny hevitra ary indrindraindrindra ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana fifidianana isika izao. Noho izany adidiny ny mpanao politika ny mitaiza manentana ary mampahafantatra ny olona ny amin'ny hoe inona ny antony isian'ny fifidianana ka hatongavantsika amin'ny isian'ny fifindram-pahefana ara-demokratika eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny mampalahelo dia miafina ny amin'ny hoe manatanteraka ny asany ny eo amin'ny fitondrana rariny zany satria izay atao amin'ny RDS dia miaro tokoa zany rariny zany kanefa kosa kely de kely ny hevitra manasaraka amin'ny hoe manatanteraka n'le asa ao anatin'ny fanatanterahana an'izay le hoe asa fampandrosoana nomeny ny vahoaka azy tamin'ny taona 2022 ve izao fitondrana izao sa efa manomboka amin'ny fampelezan-kevitra ny valiteny avaty aminay ary inoko fa maro ianareo no mahita fa mihoatra noho ny anjara tokony ataony ny fitondrana ka hiteraka tsy fitoviana eo amin'ny fomba hanomanana an'izany fifidianana izany ny olana fotsiny dia izao hoe ahina hiteraka korotana eto amin'ny tany sy ny firenena zany tsy rariny zany. Marina toko fa eo mivanim-potoana fifidianantsika sao Andriamatoa Fetison ary isan'ny andeha toko hoe singa mamaritra n'izay vanim-potoana fifidianan'izay moa ny fahalalana maneho hevitra sy fahalalana ataoko hoe manazava ny hevitra fomba hitarihana ny firenena amin'ny fotoana anankiray amin'ny mampanao politika ny tompona andraikitra anankiray. Ahoana ny fomba fijerinao ny tontolo mialohan'ny fifidiana amin'izao fotoana izao ny lalàna tokony hitondrana ny fifidiana sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana raha ny fahitanao azy ve
azo antenaina so azo itokisana ahafahantsika manana fifidianana milamina sy weekend rehetra ny vokatra azo avy amin'ny fifidianana zay indrindra lefa nambarako teo a ny amin'ny hoe ao anatin'ny fotoana tokoa tsika izao fa manana ny fifidianana inona moa no niteraka ny disadisa teto amin'ny tany sy ny firenena nandritra n'izay taona maro 50 taona raha ohatra ka tsy hiverina hatrany amin'ny taona 97 ny tenantsika fa hoe ny 50 taona lasa dia nahitana foana fa noho io fifidianana io no nahatonga ny korotana teto amin'ny tany sy ny firenena ka noho izany a tokony akalesona ary isorako manokana nareo ao anatin'ny firaisamonim-pirenena zay manao ezaka tena ezaka goavana no ataonareo ny amin'ny isin'ny zotra-pifidianana malalaka tsy miandany andraisan'ny rehetra anjara ary indrindrindrindra amin'ny fanaraha-maso ny amin'ny zotran'izany fifidianana zany ny indro kely dia tsy ampy ilay ezaka izay ataon'ny firaisamonim-pirenena satria tsy tonga lafatra eo anivon'ilay hoe atraizany fahefan'ny firaisamonim-pirenena manatanteraka an'izany adidy masina izay efa hijoroana ary isorana azy zany eo zany no lafiny anankiray apetrako kely iny aloha fa iverenako ilay valiteny izay tokony hoetiko eo amin'ny fanontanianao ny amin'ny hoe isy fifidianana ilamina tokoa ve eto rehefa mandinika isika taona 2012 nisy ny korotana politika teto dia noho io fa manana ny fifidianana io satria hoe tsy matoky any rafitra misy anapetraka tamin'izany fotoana zany nanomboka nanitsy kely de kely ny amin'izany hoe inona ny zavatra tokony amafisina sy avozina ary isin'izany fifidianana mirindra izany a tamin'ny taona 2012 kinanjo rehefa nisokatra tokoa ny gouvernemanta satria hoe irahana manomana le fifidianana zay le fomba fandraisan'ny mpanao politika azy hoe irahana manomana de nidikan'izany a iraha mitantana le fanomanana de teo no mipetraka ny olona hoe rehefa tonga tokoa teo amin'le fitoerana na sahazazy ny mpanao politika tsirairay adino le tena fotoatiny de inona le fanatsarana ny rafi-pifidianana zay misy anika amin'ny taona 2020 amin'izao fotoana zao mbola mipetraka le aya sy ny tebiteby raha iresaka tsika zany zao ohatra ny amin'ny seni zany hoe lay voamiera manokana misahana ny fifidianana zay tokony tsy iankina na amin'izana amin'izy dia ny lalam-panorenana mametra tsara ny fandrafetana an'ireo mpikambana ao aminy tafapetraka tsara araka ny lalam-panorenana zany tsisy afaka nitsikera amin'izany tsika na ny mpanao politika na ny olotsosa na ny firaisamonim-pirenena fa ilay fomba nanendrena n'lay olona dia teo zany no niteraka an'ilay ataontsika hoe fiahina zany hoe miahany tsirairay fa hoe misy fiandaniana ho an'ireo zay mpikambana ao anatiny eo tahaka zany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manaja tsara ny lalam-panorenana ny fametrahana an'ireo olona ireo fa saingy ireo olona zay namena ny fahefana ifidy sy anendry an'ireo olona ho mpikambana ho aminy a no tsy nakalesona ny amin'ny hoe tokony tsy hisy zany a lay fiandaniany zay olona mpikambana ao anatin'izany na de ireo rafitra anankiroa ireo fotsiny ary hoe ny seni sy ny RCC izay ataontsika hoe rafitra fototra ampandeha na tsy ampandeha ny zotra-pifidianana de misy n'lay tebiteby sy ny aya de eo no mahatonga ny mpanao politika ankehitriny mangataka ny amin'ny hoe inona ny hevitra re so de misy tokony ahitsy misy moa ny sasany aminay mangataka hoe tokony ravana io misy ny aminay indray a mieritreritra ny hoe mitady ny vahaolana hoe andao ifampiresaka ary ifanakalo hevitra ny amin'ny fitadiavana ary ny fomba iarahana manomana n'izany fifidianana zany zay no tsara indrindra satria raha ny tokony ho izy tokony tsy hiverina eto Madagasikara intsony zany hoe rafitra tsy manaja ny lalam-panorenana milaza fa amin'ny farany taonany 2020 tokony mandeha ny fifidianana ho filoha-pirenena mba ametrahana filoha-pirenena vaovao amin'ny taona 2020 raha mivoaka amin'izay tsika de mivoaka n'lay antsoina hoe rafitra tandalana na le hoe cadre légal
ka am'izao fotoana zao mitebiteby ny olona hoe isy ve zany le fifidianana voalohany ary raha isy le fifidianana andeha araka ny tokony izy raha ho anay ato amin'ny roso amin'ny demokrasia sosialy a de mahita zay fa mbola tsy feno ny fepetra andriamatoa ny aina raha ohatra ka am'izao endriny misy am'izao fotoana zao ka de manay zay nisy ny korotana melo mandritra ary indrindrindrindra aorinan'ny fifidianana raha ohatra ka tsy misy ny fandraisana andraikitra inona rano mety hoe vaolana amin'izay zavatra izay ahafahana misorika izay hoe mety isiany korotana izay raha avy aminareo hoe RDS maro a ny sosikevitra zay efa narosonay tato amin'ny RDS satria zay moa no mahantoko anay a mitondra ny vaolana tsy vitany hoe mitsikera fa mitondra vaolana aorinana zany tsikera zany satria matosika afaka mitsikera manana vaolana dia izay no mahatonga anay no mitondra ny vaolana hoe apetraka zany a voalohany indrindra aloha ajaina ny rafitra tandalana ina le rafitra tandalana ny CENI sy ny ACC ireo zany a tazomina ihany faharoa everina ho tanterahana mialohan'ny farantaona ny fifidianana zay ho filoham-pirenena mialohan'izay anefa de tokony jerena zany hoe inona ny rafitra zay tokony isiny zany fifidianana milamina zany eto amin'ny tany sy ny firenena voalaza teo fa hoe mety vea ny lalàna mifehy ny fifidianana sa tsy mety amin'ny rehetra de io zany zao de be da be ny zavatra tsy mety eo raha andray ohatra ray fotsiny aho hoe tokony hoferana ny vola ampiasain'ny mpilatsaka hofidiana satria tsy mazavy io volava izy inona ary vola inona no ampiasain'ireo olona reo ny faharoa de ny hoe ahoana ny fomba ahafantarana isiany ny fangararana eo amin'ny fanomanana na ny lisym-pifidianana na ny fitaovana na ny famaritana ny isan'ireo bro mpifidianana na ireo zay ataontsika hoe mpanara-maso ary indrindrindrindra ny fikirakirana ny voka-pifidianana raha tsy resaka afa-tsy ireo dimy ireo fotsiny tsika raha reo no voafe de mazava ho azy a miala lay aiasy tebiteby tsy isin'ny fifidianana mirindra rehefa hazo indray zany fifidianana valim-pifidianana zany a ahoana ny fomba ikirakirana eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana manaraka ary jery marina ve ny amin'ny tokony mito manaja ny lalàna ve zany satsia eo zany no ilana lisy ka hoy izay ato amin'ny RDS hoe tokony hotohizana ilay fifanakalozana zay efa nataon'ny CENI tamin'ny 4 ny volana martsa lasa teo tsy hijanona fotsiny fakakevitra satria de tena naka-hevitra tokoa ny CENI taty aoriana nefa tsy nisy toy antsony hoe atao inona reo hevitra zay nangonon'ny CENI ireo marina fa mampiantso ny CENI am'izao fotoana zao ary tia tsara kosa mampafantatra ny vahoaka malagasy zay manaraka an'izao fandarana zao fa mampiantso ny CENI ny amin'ny hoe andeha ho kirakiraina ary ahoana re zany ho tsikiraina misy ny audit ny fichier électoral dia efa mampiantso izy andeha erahana mijery io ka na ny firaisamon'ny pirenena na ny mpitarika politika de nasaina avokoa andray anjara ny amin'izany engany e ka mba tena hoe isy vokany tokoa zany fitsirihana ny lisym-pifidianana sy ny fikirakirana zany lisym-pifidianana zany mba hiaingatsika amin'ny zavatra tena hoe madio ary ekeny ny vahoaka malagasy izahay ato amin'ny RDS de tena tsy manaiky mihitsy ny hoe rehefa manaiky ny mpanao politika an'izay lisym-pifidianana voaka eo de zay no izy tsy ny mpanao politika rery ny tokony manaiky ny lisym-pifidianana fa ny vahoaka malagasy rehetra satria any vahoaka malagasy ny lisym-pifidianana dia izay zany ny zavatra takiny zay de hoy ianao hoe inona zany le vaolana tohizany zay fifampiresahan'zay ahoana ny fomba ametrahana n'lay rafitra ny CENI tsy kitihana kanefa koa ahoana ny fomba ampandraisana anjara ireo zay tsy matoky ny fiasan'ny CENI mba isy fiaraha-miasa ao anatiny de misy ny fifanarahana ary indrindrindrindra fanaraha-maso an'izany asa izany izay ny zava-dehibe de toy izay koa no tokony atao any amin'ny ACC izay tato amin'ny RDS ane de tsy maninona moa mamoaka an'izany efa nanao antsoavo amin'ny ACC ary efa niona tamin'ny zareo tao amin'ny ACC mihitsy hoe tohizo lay dialogue na lay fifampiresahana zay nataon'ny teny anivon'ny CENI
ararotina la fakakevitra teny a de iny a ahoana nandravonana an'iny a de miara-misalany senisy ny ACC ary mino a fa irosy kokoa am'izany isika mba isi ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena eo am'izay lafin'izay fanontaniana fo ihany ny RDS ve mandray anjara zao mifanentanana ny olona ao amin'ny listim-pifidianana sy ny fanaraha-maso an'le fisiny ao anatin'ny listim-pifidianana mihitsy satria isany zavatra andetako hoe lazainy seny foana zany hoe ny mpiantsehatra hafa toy ny antoko politika tsy tena mandray anjara loatra amin'izay fanentanana izay fa teko hoe mijanona eo amin'ny sehatry ny tsikera ihany ny RDS de mandray anjara ary milohany ny siny ny fifampiresahana karakarainy seni iny de fa nisy ny fifampiresahana lavareny natao tamin'ny tompona andraikitry ny seni nahatongavana tamin'ireny endriny reny a tsy voatery hitovy ny fomba hitondrana le izy a satria rafitra maleo tena moa ny seni de ireny a nitondrany an'le izy tsy nijanona teo ny RDS a fa nanohy atrany ny amin'ny fanentanana ary rehefa nivoaka ary ilay hoe amarino ny lisitra anaty lisitra ny anaranareo a de ny RDS anisan'ireo voalohany nampanaritaka an'izany a manerana amin'ny Madagasikara ary mahafaly anay no milaza fa ary misy porofony amin'izany a azo jereny ao anatin'ny serasera tambajotra tseratsera Facebook ohatra ireny anisany dia misy fandraisana andraikitra nataon'ny RDS tokoa amin'izany ary ny mahafaly de faly tokoa ny olona misy ary a tsy afenina anareo fa nisy ny taraina taty aminay hoe izay tsy ao anaty lisitry ny nalefa ny seni a inona ny tokony ataonay de nanoro hevitra izahay hoe mandehana anareo makeny amin'ny fokotany dia mijery an'ireo mpikirakira momba ny fifidianana de manoratra ny anaranareo ary raha ohatra ka ao ny anaranareo fa misy diso de ahitsy io de nisy ny taraina mihitsy hoe ary tao hoe misy fokotany a tsy mandray intsony zany anaran'izany tsy hotononoketo ny anaran'le fokotany eto Antananarivo dia nalefanay tany amin'ny seni afaliana ny anay a satria roa andro taorianan'izay a nivany olana mahakasika ny hoe zay fifidianana izay hatrany a nanomboka tamin'ny taona 2024 ty moa de efa nihetsiketsika daholo ny atoko politika ny akamarony teto amin'ny nosy aiza ho aiza nareo atoko RDS am'izay mety hoe manana ve nareo olona irotsaka ho fidiana ho filoam-pirenena amin'ity taona ity angamba ny apiky kely ihany izay fanontaniana Sonia zay a hoe raha ohatra ny RDS vonona ndrotsaka olona ao anatin'ny rafitra isan-karazany hitantana ny firenena azo fatarina ve ny ataoko hoe singa telo fototra ataoko hoe joroany RDS hoe reto a rehefa mipetraka de tokony hoe mandroso a i Madagasikara amin'ny programa zany programa telo a zay hitanareo hoe tena ijoroanareo 2024 no 2024 no miforona ny RDS ary nisy fifidianana tamin'izany nandray anjara foana ny RDS 2024 2024 ary nona ary tsy salasalana ny tenenana fa handray anjara izahay kanefa kosa raha mbola tsy mazava ny sy madio ny tokotany lalaovana dia lanjary lasa sanatr'izany fandanimpotoana ary fanaovana tsinitsinina an'ireo vahoaka zay mpanarady any RDS zay ny antony mahatonga anay amin'izao fotoana izao miezaka mafy ny amin'ny hoe isiny zany zotra-pifidianana zany a mangarahara transparent tsy miandany neutre andraisan'ny rehetra inclusif na consensuel ary tena manaraka ny fomba ara-teknika tsara fiable zay zany no ahatonga anay zany miady ary tena tsy mikely soroka zay ny amin'izany manana ny ataontsika hoe tombony manokana ny RDS satria misy a an'ireo zay ataotra hoe diatanany RDS amin'ny ezaka ny amin'izany zavatra anyresaina lahatra ny olona amin'izany fifidianana zany a de zavatra telo araka ny resahana teo ny voalohany aloha de ny isin'ny filaminana zava-dehibe ho an'ny RDS ny filaminana satria raha tsy misy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena tsy afaka hifantokontsika ny amin'ny fampandrosoana na inona zavatra hoentintsika eto rehefa tsy ny miaraka miombona sy miaraka mikondo ny amin'ny ahoana ny fomba androsoana eto amin'ny tany sy ny firenena dia tsisy zavatra andeha eto ny zavatra faharoa
de ijery zay ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ametrahana n'lay antsoina hoe justice sociale. io am'lay justice sociale io zany de hiezaka mafy izay ny isin'ny ataontsika hoe famoronana asa araka ny tokony ho izy a satria io no miteraka ny arena vita zany a de mijery zay ny ahoana ny fomba natevenana ny fahasalamana, ahoana ny fomba ary io ny tena imason'ny RDS mafy mihitsy satria tena latsaka lalina de lalina ty fireneny ty a ny amin'ny fanabiazana anyreto zandry zanaka atorina ary ny telo a ao anatin'izay a dia lay ataontsika hoe ahoana ny sinny ao anatin'le justice sociale zay resako zay a dia ahoana ny sinny ataontsika hoe fiarahamonina mirindra satria tsara de tsara ny ezaka zay ho atao rehetrarehetra fa raha ohatra ka tsy manana ny fahasalamana ny vahoaka, raha tsy manana ny fampianarana sahazaza ny zanaka malagasy, raha tsy manana ny asa zay ivelomany a ary indrindraindrindra tsy manana n'izay mety ho tokantrano hipetrahany a de manjary iriry eny a lay vahoaka malagasy. Ary ny fahatelo sady farany dia lay isin'ny filaminana zay le paix sociale paix civile eto Madagasikara zay ho an'ny RDS tena sarotiny mihitsy satria raha ohatra ka tsy misy zay le ataontsika hoe filaminana zay a le paix civile zany hoe lay sécurité dia na inona izaka ataontsika ho afampandrosoana dia mazava ho azy very anjavona fotsiny zany satria andro tsy andro zany mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy amin'ny taitaina isanandro. Amin'izay lafin'izay ohatra ny nazavainao teo etany amin'ny andetako hoe any amin'ny fandaniana daholo zay fa ahoana ny paikady hitretin'ny RDS hoe mahomby kokoa ahafahana andetako hoe manana ny ento-manana manatanteraka an'izany paix sociale filaminana fampianarana fanabeazana zany inona ny hitanareo hoe tokony hotrandrahana sy omena tombondainy bebe kokoa ho amin'izay lafin'izay tsy ho tanteraka ane zany rehetrarehetra zany fa lasa hoeritreritra manidina fotsiny a raha ohatra ka tsy mipetraka eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanajana ny tany-tandalana état de droit, raha tsy mipetraka eto a ny ady elana mikolokolo satria io ny tena rangory fotsiny afo tsy hampandroso atsika eto Madagasikara. Ary zavatra mampalahelo dia tsy misy n'lay ataontsika hoe fitsarana marina. Le fitsarana marina io a io zany de tena mikaikaika mampikaikaika ny vahoaka malagasy io satria ny zay manambola ihany no lasa manana ny rariny eto amin'ny tany sy ny firenena. Dikan'izany mila metraka zany tsika mametraka tsara an'izay le antsoina hoe état de droit zay. Ny faharoa lay bonne gouvernance zay le resahako amin'adina corruption teo raha ohatra ka apetraka tsara le fomba fitantanana anyty firenena ty a zay firenena tokony hanana ny ampy raha ohatra ka ny arena voajanary ananantsika eto Madagasikara. Raha ohatra fotsiny zao tsika raisiko ohatra hoe io resaka volamena io a raha io no voatrandraka tsara ary voakirakira tsara ary mazava ho azy ao anatin'ilay tsontsika hoe voatsara tantana dia mazava ho azy a afaka hamelona tsara any firenena. Marina mihitsy ny teny Andriamatoa taleta eo ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hitadiavantsika any fampandianana an'ireo le ataontsika hoe ametrahana le justice sociale. Raha ohatra arika eny am-piandohana tsy misy ny loharanombola tokoa, tsy misy ny fomba hitantanana le izy de mazava ho azy a zay le ataoko hoe état de droit le bonne gouvernance ary ny tena mbola zavatra manahirana tsy mbola iainantsika eto Madagasikara ary tsy hainy ny mpanao politika angamba izy ty a fa de minitso manantena fa hiezaka izay ato amin'ny RDS ametraka an'izany a de lay valikasasarana tamby valikasasarana na le hoe redevabilité satria iny zany a de matoa amen'ny olona fitokisana ianao de nidikan'izany a mitaky valiny avy aminao izy ka iny redevabilité iny a tokony hipetraka iny satria rehefa mipetraka zay a de mazava ho azy mifampatoko ho azy na ny oentina na ny entina. Efa
mativativa hoe ny zavatra sika anontaniako zany eo amin'ny andriamatoa Fetison andeha ataoko hoe raha voatery tsy maintsy miditra ny amin'ny hoe fiaraha-miasa ianao amin'ireo mpanao politika hafa izay vao mety hoe afaka hanatanteraka an'izay foto-kevitra ividian'ny RDS zay. Ahoana ny fomba hijerevanao ny ireo mpanao politika hafa mety hoe afaka miara-miasa na hoe ianao ve zany mety afaka miara-miasa amin'ireo antoko politika hafa izy any mety atetiko hoe mitovitovy tadindokanga amin'ny RDS amin'ny fanaovana politika. Marina tokoa ny olonay mpanao politika ary iombonako amin'ny rehetra ngamba ny vahoaka rehetra izy satria izay no anisan'ny atao hoe mateti-piavy ny olona miteny an'izany hoe nareo rehefa tsy eo amin'ny fitondrana toa hainareo ery mandambilambo anay vahoaka amin'ny kabary tsara lahatra amin'ny fandarana asa tsy misy tomika fa rehefa tonga eo tokoa ianareo dia tsy hita zay ateraka. Marina zany ny olana fotsiny zany dia zao hoe ahoana tokoa ny fomba hanehoana ny vahoaka malagasy hoe le fahaizana sy le finiavana ary le fahavononana hitondra n'izay fanovana eo amin'ny tany sy ny firenena zay no olana ray voalohany. dia mazava ho azy eo no mandray an'le valim-panontaniana hoentiko anao ny amin'ny hoe sarotra ho an'ny samy mpitondra politika ny fame hifampifeh satria samy manana ny foto-kevitra hijoroany, samy manana ny toetrany, samy manana ny fomba sy ny tanjona anaovany politika ny tsirairay. Anjaran'ny antoko tsirairay zany no mandresy lahatra ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe izahay reto ny tena izy ary reto ny lalana mety hivoahantsika ao anatin'ilay fantrana zay misy amin'izao fotoan'izao. Ary zay ny antony mahatonga anay ankehitriny raha miteny hoe mametraka an'izay état de droit zay, mametraka an'ilay bonne gouvernance, mametraka an'ilay redevabilité, tsy isian'ilay corruption zany na le kolikoly matoma samy teny an'izany amin'izao fotoan'izao ho tsarainy tantara rehefa avy eo. Hafa ny sasany manadino zay nyteneniny tany aloha fa izahay kosa ato amin'ny RDS dia mijoro ary sa mihitsy mijoro amin'izany ary apetrakay ho filamatra eo anivan'ny RDS zay mahiara samin'ny antoko hafa ve mazava ho azy ny fitantanana ny firenena araka n'le niteneniko tamin'le hoe inona avy le tanjona telo zay tsy maintsy resanao dia hoy zay hoe le tamin'ny voalohany fiaraha-miasa. Iny le fiaraha-miasa iny raha tsy manana an'izay ianao satria eo le capacité d'écoute zany le fahaizanao miaino tsy voatery ene hitovy ny fomba fijery sy ny fomba fiasa ary ny tanjony fa le fahaizana miaino io ny tena zava-dehibe. Ozy ny teny vazaha hoe micommuniquer dia manao dialogue dia izay zavatra izay no tsara indrindra satria rehefa mifampiresaka dia mazava ho azy na inona mety olana mipetraka eo amin'ilay fomba natanterahana n'le teny hoe ahoana ny fampandrosoana dia mazava ho azy miara-mahita vahaolana. Ka io zavatra ataontsika hoe tsy volena io fa resaka tokony hiainana ary rehefa mahay miainana zay zany ny mpanao politika rehetra dia mazava ho azy miroso amin'ny tsaratsara kokoa. Nefa kosa hoy izy ianareo hoe ianareo mpanao politika anie tohatra ny mahay mifampiresaka ihany mody hoe miady ety ivelany nefa nareo rehefa tonga amin'le fitondrana mahay miresaka ihany. Dia izay no elantsika ny hoe mifanaraka ho amin'ny soa fa tsy mifanaraka amin'ny fandetehana ny firenena. Efa madiva hifarana moa ny fandaharantsika anisany hoe zavatra iray andrasan'ny mpanaraka politika sy ny be sy maro ny fivoriana ara-potoana zay ataony eny amin'ny antemeram-pirenena amin'ny rome ho avy zao. Mampanao politika anao ahoana ny mety inona fomba fijerinao zavatra mety hitranga amin'io fotoana io? Milohan'ny amaliko aloha dia zavatra nampalelo anay fotsiny dia ny hoe lay fifampiresahana na le dialogue zay nataon'ny senia dia nieriseretina mihitsy ny hoe hamoahana fifanarahana politika makany amin'ny fifidianana dia zavatra anankiray zany. Ahoana ny fomba hoe mitazona ny tanytandalantsika zany hoe on reste dans le cadre légal dia
io lay fivorina amin'ny session mois de mai io zany ny tokony hoe mamoaka mamadika azy ho lalàna ekeny rehetra. Zay ny tena fanirina hita ato amin'ny RDS ka na kinanjo moa tara loatra satria miazakazaka ny fotoana dia tsy hotody amin'izany tsika satria androantsika efa akaikikaiky ny faran'ny volana dikan'izany no faharoany volana mea ny fivirina marina fa 90 andro zareo nivory kely finoanana hoe amin'izay fotoana zay ve mety isy fivoarana kanefa kosa tsy mahazo kivy amin'ny fitondrana ny vaolana eto amin'ny tany sy ny firenena eny nandrasana amin'io fivorina mois de mai io tandondomondo ny firenena satria raha ohatra ka tsy misy ny marimaritra iraisana eny zany dia mazava ho azy mety iverina indray ny korotana politika eto Madagasikara. Ina moa mahatonga anay miteny amin'izany marina fa ao ireo lay solombavambahoaka na ireo olona zay mpanohana n'izao fitondrana zao kanefa efa memarefo amin'izao fotoana zao betsaka nefa mieritreritra ny hoe andeha iova lasy ao anatin'izay zavatra zay. Izay nefany dia hiteraka zavatra anahirana zany satria ny TIM, ny MMM, ny MTS ary ireo GPR zay zany hoe ireo tsy miankina dia ireo zany afaka ivoro ireo sy ivondrona dia mety hitondra zavatra tsy afaka tsy azontsika eritreretina ny zavatra mety hitranga amin'izay zavatra zay na iverina indray ilay fitsipitsokisana ny gouvernemanta na ho tonga mihitsy amin'ny fametrahana ny ataoko hoe yaya amin'ny filoham-pirenena ka mety hiteraka ny fialana. Zany zavatra rehetrarehetra zany mety atahorantsika daholo. Ny fanerintsika dia ny hoe ahoana ny fomba ahafahantsika manararoatra ny fivorina mois de mai 2022 ivadika ataontsika hoe fifanarahana ary indrindrindrindra hiteraka filaminana irosotsika amin'ny tena fividianana madio. Zay ny tena tanjona voalohany. Raha sanatria moa tsy tonga amin'izany atahoana moa efa nanao zay azo atao na ny mpanao politika sasatsasany na ny firaisamon'ny pirenena na ny voaka malagasy koa rehefa maniriny zany filaminana zany ka rehefa ohatra ka sanatria zany tsy misy moa le vaolana dia tsy mainty atrehina indray zay mety olana politika ateraka zany. Ety ampamaranana inona Andriamatoa Fetison mety hoe amehezanao zay rehetra no resahantsika teto zay. Zavatra telo ngamba no afatra apetraka ny voalohany indrindra dia ho an'ny voaka malagasy. Misy ny ataontsika hoe fanavozana ny lisy mpifidianana amin'izao fotoana izao. Tsy fanavozana akory ary fa tena hoe tena fanavozana hatrany fotony zany zay le refonte la liste électorale. Aza mieritreritra nareo efa nisy lista teo aloha dia mbola mety hitany ny anaranareo tsia satria ny dikan'le hoe fanavozana dia miainga amin'ny lista vaovao zany hoe tsy maintsy niainga tamin'ny fandraisana ny anaranareo vaovao mihitsiny zany dia tokony tsy ho diso hevitra tsika vahoaka malagasy hoe zay efa tamin'ny taona 13 efa voasoratra tao tsy ho voasoratra ove ny anaranay diso zany fa tsy maintsy manamarina ianareo ny amin'ny anaranareo hoe tafiditra ao anatin'izany lisy mpifidianana zany. Inona moa ny antony hoe tsy maintsy irosotsika ary anoratana ny anarantsika ao anatin'ny lisy mpifidianana mba hahafahantsika rehefa tonga ny fifidianana dia maneho ny hevitra raha manao ny safiditsika. Zava-dehibe zany. Marina fety Madagasikara tsy mbola mipetraka le hoe fanerena ny olona hifidy satria zohany ny mifidy zohany koa ny tsy mandeha mifidy. Tsy mbola misy an'izay fanerena zay eto amintsika kanefa kosa adidy eo amin'ny tany sy ny firenena zany satria tokony fantatry ny voaka malagasy fa indre mandeha isaky ny 5 taona no miverina any amin'ny fahefana ka anontaniany ny lalam-panorenana azy hoe iza ny tianareo hitondra ny tany sy ny firenena. Rehefa mifindra tanany zay fahefana zay dia tsy tompony zany fahefana zany tsony indray malagasy mandritra ny 5 taona tahaka an'izao iainantsika amin'izao fotoana izao ka noho izany rery voaka malagasy ataovy ny ovaindondra raha mihitsiny no manamarina ny anaranao ao anatin'ny lisy mpifidianana ara sanatritsy ao dia miadia mafy mba ho tafiditra ao ny anaranao mba hahafahanao maneho ny hevitra rehefa tonga ny fotoana ny fifidianana. Zany fanehoan-kevitra zany tsy voatery safidy fa raha sanatriny zany ka tsy mahita ary ianao olona tiavina
ho fidiana dia lay fanaovanao ny fahatongavanao mifidy ka manao ny hevitrao na fotsy io na mainty io a dia zava-dehibe tsy fomba anay ato amin'ny RDS ny manao hoe miendana mifidy manaova vato fotsy fa kanefa kosa zava-dehibe ny fahafantarana fa hoe nandray andraira tamin'ny fifidianana ny 5 isanjaton'ny vahoaka malagasy zava-dehibe zany. Ny faharoa afatra dia ny amin'ny eo amin'ny mpanao politika rehetra zay marina fa ny RDS dia mpanao politika kanefa mitady sy mikatsaka mandrakarivany amin'ny hoe isy ny filaminana dia izahay ato amin'ny RDS dia maniry ny mba hanajantsika amin'izay zany manomboka andro maso androany nylay ataontsika hoe fipetrapetraky ny lalam-panorenana dia hoe 5 taona ny fepitaona iasany ny filoham-pirenena tapitra zany dia tokony isy ny fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika dikan'ilay fifandimbiasa-pahefana matsy tsy voatery hoe zay mpitondra teo zany dia tsy afaka niverina tsy izay mihitsy lalam-panorenana dia mametraka fa hoe afaka miverina indroa zay filoham-pirenena voafidy fa mihoatra an'izay ny tsy azo atao noho izany raha mbola afaka ataony a dia afaka tafiditra ao anatin'ilay fifandrim-pahefana ka nefa kosa ao anatin'ny filaminana isika eto Madagasikara nefa tsy misy lay fifampitokisana amin'izao fotoana izao noho le rafitry ny CENI sy ny HCC everina fa hoe miandany ary tena tsy hoe everina fa tena miandany raha ny sehon-javatra misy ankehitriny ahoana ny fomba ahatongavantsika amin'izany zavatra zany tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana sy fifampidiniana ary ny afatra farany dia afatra farany ho an'ny mpitondrantsika ianareo no tompony ny isin'ny filaminana na korotana eto amin'ny tany sy ny firenena hanananareo zany fahefana zany noho izany aza dia mametraka n'ilay didiko fe lehibe ka manao mizanatsindrinila fa rehefa tonga ny fepitoana hoe tokony ilaina ny fampahafantarana ny hevitra fanentanana ny olona andeha hifidy dia tokony ananjo na iza hanatanteraka an'izany mba isiny ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ahatongavantsika any amin'ilay fifandimbiasa-pahefana ara-demokratika. Zay ihany koa no entina marana ny fandaharantsika akasitrahana feno ianao Andriamato Fetison tonga ny vahiny teto amin'ny fandaharana POLITIS manome fotoana ho anareo mpiandray amin'ny manaraka indray veloma tompoko mandra-piana toko mandra-piana ho antsika rehetra.